Nanatateraka fihaonana ho fiarabana amin'ny nahatrarana ny taona vaovao 2024 ny isika rehetra fikambanana miaraka amin'ny Andry Rajoelina vita ny fifidianana ny fanesy teto amin'ny firenena ka hifantoka kokoa amin'ny fanatanterahana ny asa miaraka amin'ny filohan'ny repoblika izay fototra hijoroan'ny fikambanana izy ireo izao araka ny fandraisam-pitenenana maro samihafa nanaiky ny oray mpiany fikambanana IFI nanomboka androany Andriamatoa Augustin Andriamananoro rehefa nangatahany mpikambana Pavemaso nandritra ny fihaonana fanadihadiana makasika izay eo amin'ny rindran-tsary ny Ertina Rakotoniana. Manana olona ambony mandray andraikitra mivantana amin'ny fampandrosoana ny firenena ny isika rehetra fikambanana miaraka amin'ny Andry Rajoelina na ny IFI raha nolazain'ny sekretera jeneraly ny fikambanana ity androany. Ao anatin'izany olom-boafidy sy olom-boatendry samihafa. Mbola vonina hatrany izy ireo amin'ny andraikitra sy adidy ho an'ny fampandrosoana. Nanamafy pasteur Nestor Zafindramanitra fa tsy miova ny foto-kevitra nijoroan'ny IFI hatramin'izay dia ny anohana sy hiaradia amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ary izay vonina amin'ny lafiny rehetra ny IFI dia vonina tsy hoe manohana fotsiny fa raha misy zavatra azo mba hifampizarana fa ato aminay hatramin'ny mpamafatrano misy manao an'izany ato mpikambana hatramina SG na direktera na ministra na sénateur na inona manan'izany ny IFI manerana amin'ny Madagasikara vonina izay amin'ny lafiny rehetra anohana amin'ny président satria efa nataonay izany izay ho tsy mivady be rano izay tsy ny IFI izany tsy miala amin'ny président Rajoelina izany. Tonga nanotrana ity lanonan'androany ity niaraka tamin'ny fikambanana ny bentanana Antananarivo sy ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena Augustin Andriamananoro. Ity farany izay nanaiky oray mpiahy ny IFI rehefa nangatahan'ny mpikambana Pavemaso. Izy io moa dia ataoko hoe fangatahana avy amin'ny fikambanana sy ny barao nasionaly ny IFI izay nangataka ny tenanay izany mba oray mpiahy ary raisiko voninahitra sy ampanetretena no anekeko zany andraikitra izany mba hitondra sy hitaridalana mandrakariva satria tokana ny lalana izay nisafidianana ny filoham-pirenena hitondrana n'izao fikambana rehetra zao dia nitondra fampandrosoana ho anty firenentsika ity. Nambara ihany koa ny bentanana Lalaramanantsoa tamin'ny fandraisam-pitenenany izay mpikambana ao anatin'ny IFI fa handray anjara ampandroso ny tanàna Antananarivo ny fikambanana iray manontolo. Ho androany dia fotoana ankasitrahana ny tsirairay, ankasitrahana ny bureau national ny mpitarika satria andro dia andro atsony, alina dia alina, miaraka miketrika hoana indray zao tena teo anilako mandrakariva ianareo teo anilan'ny filoha Andry Rajoelina satria isika rehetrarehetra no miaraka fa dia afaka matoky ianareo fa tsara afinaritra tena tonga ny anjara-birikitsika isika IFI ao natao fanarenana ny tanàna. Androany moa no nanao fihaonam-be fiaraha-mifaly no nahatrarana ny taona vaovao 2024 ny fikambanana IFI manerana ny lafifaly ny nosy.